Ry havana ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Tompo rainay any an-danitra o, tsy mitsahatra izay ny miantso ny anaranao isan'andro Tompo. Rehefa mifoha dia mbola hafaly izahay satria nomenao tombon'andro indray, nomenao an'ity tontolo andro ity anaovanay izay mahasoa amin'ny fiainanay, nefa eritreretanay kosa hanatanterahana ny sitraponao, ka dia apetraka eo am-pelatanao Tompo ny fiainanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Anio isika ry hava no hamarana ny firesahana an'ireo olona ny akohaka teo an-tongotry Jesoa araka ny voalazan'ny Baiboly. Izany fihetsika izany moa araka ny efa nandinihantsika azy hatramin'izay no manamarika ny fahanetretena nananan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Anio ary dia ny apôstôly Jaona no jerentsika ao amin'ny Apokalipsy toko 1:17. Toy izao ry havako ny fandehan'ny tantara. Tamin'ny andron'ny amperora Romanina Domitien, tokony ho tamin'ny taona 570 amin'izao taona iainantsika izao, izany hoe tao aorian'i Jesoa Kristy, no niseho ity fahitan'ny apôstôly Jaona ity ato amin'ny Apokalipsy. Noho ny fanenjehana amin'ny fivavahana kristianina nataon'ny Romanina tamin'izany dia natao sesitany tany amin'ny nosy Patmos i Jaona apôstôly. Manomboka ao amin'ny Apokalipsy toko 1:15 io fahitana ny voninahitry Kristy io ary. Sady nandre feo toy ny an'ny trompetra izy tao aoriany, ary rehefa nitodika ny apôstôly dia nahita ny Kristy izay seho teo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Ilay fanaovan-jiro volamena 7 dia mampiseho ny fiangonana, izany hoe Jesoa Kristy no miahy ny fiangonana kristianina arak'izany. Niseho tamboninaahitra namirapiratra izy, ary rehefa nahita izany Jaona dia hoy izy eo amin'ity Apokalipsy toko 1:17 ity: ary raha nahita azy aho dia alavo ny akohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanindry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Amen. Ho an'i Jaona dia nitahotra ny ho faty no tao amin'ny voalohany, ary manamarina izany ny tenin'ny Tompo hoe aza matahotra, satria izay mahita ny Tompo dia matetika ataony hoe aza matahotra tahaka izany, satria izay mahita ny Tompo dia maty. Kanefa moa dia hitantsika araka izany fa dia tsy maty ny apôstôly Jaona. Zava-dehibe ho azy koa izao fiaonany amin'ny Kristy be voninahitra izao. Ny anjera tahaka azy koa rehefa nahita ny voninahitry ny Tompo i Paoly, dia tahaka izany koa Ezekela ary koa Daniela. Ry havana, mampanitry tena amin'ny maha-olombelona ny fahitana ny voninahitry Kristy. Jaona ilay nirona teo an-tratran'i Jesoa araka ny Jaona toko 17:5-20, izy indray ity toy ny lavo ny akohaka toy ny maty teo anoloan'ny tongony. Ry havana, engane ka hitan'ny Kristy be voninahitra toy izany koa isika rehefa tonga ny voninahiny izy, manana fanetretena, manana finoana ny Tompo, ary aoka fanafo amin'ny fanompoana azy mandra-piaviny. Amen. Vavaka isika. Dia misaotra anao mandrakariva ary izay Tompo, fa fandrinay koa ny ahita ny voninahitra ao rehefa ho avy amin'ny voninahitra ianao. Noho izany ampio izahay mba hanana finoana tsy voazongozona anao Jesoa Kristy. Ampio izahay mba afaka hijoro vavolombelonao mandrakariva amin'ny androm-piainana rehetra. Ampio izahay hanana finoana sy fahatokiana anao koa, ary indrindra ho laninay amin'ny fanompoana anao Tompo ny androm-piainanay mandra-piavinao. Irianay izany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy be voninahitra. Amen. Dia ho aminareo ry havana ny fiadanan'i Jesoa. Amen.